tsy andraikitry ny olombitsy na ijerevana loko politika ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana raha ny nambarany ny solombavambahoaka Andriamitatsoa Benjamin taoriny ny fivoriana natao tao amin'ny commune Manandrina momba izay resaka izay ka tsy niatsona ny tenany. Nisy ezaka zay natao eto anivon'ny district dia ohatra somary gaga ihany ny tenako hoe ifandroritana amin'ny antoko politika. Ny resaka fandriam-pahalemana tsy tokony hijerena antoko politika, tsy tokony hijerena an'izany loko izany satria dia nisy zavatra nitranga tao Manandrina tao ary raha tsy diso dia ny district mihitsy no karakaran'izay tokony natsona dolo letra tenako zao dia tsy voalaza tamin'izany zavatra zay manko nojereko hoe finaritra le ezaka finaritra zany zay resaka zao andao hojerena tsy fandriam-pahalemana fa le izy mifangaro ohatra fotsiny zao tsy vitana ny tenako tsy mba natsona tamin'izany fa misy zao eo anivon'izany dia district zany eo anivon'ny fiarahamonina rehetra dia misy ireo herivelona rehetrarehetra ireo izay mandray anjara amin'izany fampandrosoana zany tokony fanomezana tsy jerena zavatra nitranga mihitsy tahaka izay zavatra nitranga tany Manandrina zany ary indrindraindrindra fa rehefa anivon'ny district no manatanteraka azy dia mba aleo ataontsika iarahana zany.